ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, ilay Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ary mampandresy izay rehetra miaraka aminy, amin'ny anarany no androsoka ao anatin'ny tokantranonao raha sitraka ao indrindra, mba iombonantsika eto amin'izao onjam-peo ny radio vaovao masoa izao, ary mankasitraka anao indrindra mbola afaka manaraka ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Mialohan'izay iarahantsika eto ary dia andao isika aloha hiara-iombona amin'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Teranao izay Andriamanitra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara ianao. Andriamanitra tsy toa ianao. Andriamanitra be voninahitra ianao. Any an-danitra ny seza fiandriananao, ary ety ambony tany ny fitoeran-tongotrao. Hanam-porofonao aminay fa mahenika an'izao tontolo izao ianao, ary hitanao avokoa hatrany amin'ny fonay sy ny voanay manontolo, ny mombanay rehetra fantatrao, hitanao isan'andro izay rehetra lalovanay. Fantatrao Andriamanitra, mavesatra amin'ny mpino kristianina tokoa ny lalatsarotra izay lalovany ety amin'izao tontolo izao, kanefa ianao efa nilaza fa mahalala ny hevitra heverana anareo aho ianao, dia hevitra mitondra fiadanana izany fa tsy loza, mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany. Izany no teninao, ka dia matoky anao izay Andriamanitra, ary meteza ny fanahinao masina, handresy lahatra ny tokantrano tsirairay avy, fa ianao no efa niteny hoe avy amiko izao zavatra izao. Misaotra ny amin'ny fandalovanay mpino kristianina atao anatin'izao fotoanany karema izao, izay ahafahanay mandiny tena bebe kokoa eo anatrehanao. Mbola fitiavanao avokoa izany satria tsy misy tianao verina dia iray aza, ary izany no ampahatsahivanao anay mandrakariva ao anatin'izao fandalovana amin'ny karema izao. Dia samy ahiverina eo aminao Andriamanitra, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana, ilay tompon'ny fandresenany ny kristianina tsirairay. Izany fanahinao masina izany koa no angatahanay, tena hanenika ny tokantrano tsirairay, hanenika ny foniny tsirairay, hanokatra ny masom-panahy, hanokatra ny vavahady-tsaina, ahafahanay mahatakatra izay tianao ambara indray koa ny amin'izay tianao ambara aminay. Dia mitenena ary ianao Tompo, fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Eny ary zy havana, mialohan'izay iarahantsika dia andeha isika anasa ny antsan'i Kristy. Ikalo amintsika n'ilay irany mitondra ny lohateny hoe ny hatsaranao. Ndao ary. Izay matahotra fanahy izao mba hanao toy izany, sy ereketsy sy indrindrindrindra tsy anopotomporo fampiay ny fahasoavanao, ny hatsaranao ampiay izay vitao
Sachinao nuisa funse wachani ni fanainsanakao mangataka ni amuramponao itini tenaku atulutro sasanao participating-nuanao si berakuri ilarana latakao famanadio uayatramizao ngatsaranao ampituku izay vitanao si dia misaotra ny antsan'i Kristy isika ry havana ny kalita amintsika n'izany era teo izany. Ianao koa ve mba efa nahatsapa ny fahatsaran'ny Kristy? Efa nahatsapa n'izany fahatsaran'Andriamanitra izany? Ary efa nataonao tonom-bavaka mihitsy ve nideranao an'Andriamanitra hoe tsara ianao Andriamanitra sady mpanao ny tsara? Anio dia andron'ny vehivavy maneran-tany na kristianina na tsy kristianina, natokana ho an'ny vehivavy. Ary eto aho dia miarahaba anareo rahavavy rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Amin'ny mahandro ny vehivavy anio ry havana, andro ny valomarsa, dia mahita fahatsarana eo aminao ve ny ankonanao? Mahita fahatsarana aminao ve ny manodidina anao? Ny any amin'ny toerana rehetra izay esanao, na miasa teny ianao, na miasa birao ianao, inona ny fahatsarana tazan'ny olona eo aminao? Raha irota manokana no resana ry havana, dia izao no nambaran'ny rafozany azy hoe fantatro izay rehetra eo tanànan'ny fireneko izy fa vehivavy tsara ianao, arak'izay voarakitra ao amin'ny 2:7 ny 2:20. Tsy mba ilay rafozana tsy vanina fa tena nilazan'ny marina araka izay fahitany ny rota. Fa ahoana moa ny nanana ny rota fahatsarany? Ilay Andriamanitra tsara reny tao anatiny, ary izay betsaka ao anatinao ihany no mivoaka ety ivelany amin'ny fiainanao. Karaha i Jesosy Kristy, ilay malemy fanahy sady tsy miavonam-po no betsaka ao anatinao, araka izay voasoratra amin'ny toetran'izany Jesosy zany any amin'ny Matteo 20:7-20. Ka tena iainanao io Jesosy io, dia tahaka izany ihany koa anie no ho lasa toetranao ary ho tafavoakanao ety ivelany. Raha vehivavy betsiny ianao, dia tsy misy ho ambaranao isak'izay misy olona mihetsika hitanao na namanao eo anoloanao, fa dia ny manome tsiny mandrakariva ry havana, satria izay ny betsaka ao anatinao. Izany ange tsy mba avy amin'Andriamanitra.
raha tsy mahazo toerana kosa ao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra dia tsy misy fanahy nelanelany ry havana ho tafapetraka ao anatin'ny fiainantsika, fa rehefa tsy fanan'Andriamanitra no mitoetra ao dia mazava ho azy fa ny fanahy ny devoly. Ary mba fantatrao moa zany fanahy ny devoly zany, araka ny voalazan'ny Jaona 4:9, ny 2:7 tapany farany no vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia miaza ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Dia ho feno lainga ny fiainanao vao misy olona hitanao dia efa manomana lainga sahady satria ilay devoly ray ny lainga no mibahan-toerana sy mahazo laka ao anatinao. Ary dia fitahany fotsiny ianao amin'ny anarana hoe ianao ange efa kristianina, kanefany tsy araka an'izay sitrapony Kristy akory no atao, hany ka mitapify Kristy ao anatinao dia ibahana an'ilay devoly ny fiainanao ray manontolo. Mino fa azonao an-tsaina tsara zany fitoeran'ny devoly zany rehefa injay isika tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ka mampitapify an Kristy. Voalaza tamin'ilay nivakiako taminao teo fa io devoly io dia mpamono olona. Mamono olona izy satria tsy misy fitiavana ao anatiny. Ary voalaza ao amin'ny Jaona 1:2 ny 9:9 fa izay tsy tia dia tsy mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia misy ange amintsika vehivavy manandra-tena mihitsy ny hoe tsy mahalala anga, na raha misy zavatra miseho dia ny hoe andraso anaovako anazy tsara. Fa lazaiko anao ry havana fa samy tsisy fitiavana avokoa izany rehetra izany. Voalaza teo hoe Andriamanitra dia fitiavana, ary rehefa tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra isika dia tsy misy fitiavana ny fiainantsika ray manontolo, ary tsy mba voalaza hoe vehivavy tsara isika. Aza manamary-teny isika vehivavy ry havana ny hoe ka za daholo anie manao ny raharaha rehetra atao tokantrano e, za daholo anie ny manao an'izao sy izao e, mbola izaho ihany koa ny mandrindra ny zavatra rehetra, ny miatsena, ny mahandro, ny mandamina ny zavatra rehetra, be dia be zavatra sahan'ny lohako. Taloha zany fitiavana izany, taloha mbola tsisy zavatra nandraikitra ny tena, fa nga niova ilay fitiavana tao anatinao. Niova taminao anga Jesosy Kristy no mampatonga anao lasa miova. Jesosy ange tsy miova omaly anio ary mandrakizay e, arak'izay voasoratra ao amin'ny Hébreux 7:9. Rehefa tiantsika hatramin'ny voalohany io Jesosy io dia tiantsika hatramin'ny farany, fa indraindray sao dia isika ny miala eo aminy, miala amin'ilay fitiavana, hany ka lasa mahatonga antsika manao araka izay sitrapontsika be ihany. Sao dia ho lasa fahazarana re ny fitenenana ny hoe tsara io Andriamanitra io dia mihira ny fahatsarany araka izay voanenontsika teo, kanefa kosa ny toetra sy ny fombantsika dia tsy araka izany akory. Mandainga eo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana raha toka izany. Mihevitra ianao fa tsisy malala izany any ivelan'ny trano, fa ny ankohonanao ange ka miferinaina aminao e. Misy mihitsy anie ny milaza ny ankizy ao an-tokantrano fa mamanay neninay rehefa eny aman'olona izy dia tsy mba tahaka izany ny fiainany, tsy mba tahaka izany ny fiteniny, fa rehefa ao an-tranonay izy mahasika, miteny ratsy, kizitina, ary misy ara vehivavy tena mahavita manozona anie, eny fa na dia zanany nateraka azy. Ry havako, okaretsika tsy ho voafitaka e. Tsaroanao moa ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra araka ny nilazan'i Joba azy ao amin'ny Joba 1:5 hoe noho ny avy ireo zanak'Andriamanitra iseho eo anatrehan'i Jehovah dia mba tonga teo koa Satana. Tsy voatery hoe ho fivoriana any am-piangonana akory io, fa na ao an-tokantrano aza, tokantrano kristianina ny ray aman-dreny, kristianina ny ankizy, efa misy fivoriany ny zanak'Andriamanitra ao. Ao koa anie Satana amin'izany fotoana izany, ary araka ny voalaza any amin'ny Genesis 2:7 dia mamitsaka eo ambaravarana izy, ary ianao ny kendren'ny faniriany
kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Aoka ry havana, isak'izay mivavaka isika ao an-tokantrano ao dia manomboka izao raha mbola tsy nanao an'izany ianao hatramin'izay dia roasy ny devoly. Tena roasy any amin'ny faremy rehetra afo any andavaka iny elo fa any ny anjara toerany. Aza filanao anana anjara toerana eo amin'ny fiainanao akory izy. Fa efa voasoratra any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:20 hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary mifanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Dia mba mahavariana ihany anie ry havana ny fiainan'ny mpino kristianina tempolin'Andriamanitra nefa ve mety ianao ampiasain'ny devoly? Tsy manaiky an'izany kosa Andriamanitra ka fa manome malalaka safidy ho antsika olombelona izy, na ianao an'Andriamanitra na ianao tsy ho anazy, fa tsy manery ianao izany ry havan'Andriamanitra. Alefa ny mandrakariva ny teniny satria tsy tiany ho very ange ianao dia miteny mandrakariva izy ny amin'izay tokony alana ary hitoeranao ao anatiny, izany hoe mahatempolin'Andriamanitra anao izany. Raha manaiky an'izany ianao dia koloy ary, koloy ny ankohonanao. Asio fiombona ambavaka ao anaty tokantrano ary isika vehivavy ange no voalaza fa tokony hitarika amin'izany. Tarito rahavavy, aza manao an'ilay rahavavy anankiray izay hoe za efa reraka ny tontolonandro fa rehefa tsy hitarika sy hanomana izay fotoana eo ny ankizy dia avelao samy amin'izao fa za koa maiky ny atory fa vizana. Zany ange le fanangolen'ny devoly. Ataony malemy sy feno avizanana tena ho tsapanao mihitsy anie ny vatanao mba tsy herehanao ny lafy ny ara-panahy, mba hanadinonao an'izany hoe ianao anie ka mbola mila mamaky baiboly, ianao anie mila mivavaka, ianao anie mila mitarika ny ankohonany. Aoka isika kristianina ry havana tsy ho voafitaka ka hoe rehefa an'ny tompo za kristianina dia tsy sa manakaiky anahy zany ny devoly. Ilay satana ratsy fanahy fa ny fanan'Andriamanitra no atao anatiko. Mazava loatra ny voalazan'ny Joba fa rehefa eo ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa satana. Ary ianao no kendren'ny faniriany fa io kristianina io mihitsy ny tena anatonany. Izao tontolo izao nge efa azy efa ao ambalany reny fa mitady ny ivelan'ny valany izy, dia izay rehetra ao ambalan'ny fanjakan'Andriamanitra indray ny tedaviny ho sintominy mba hanao ny sitrapony sy hanatanteraka ny baiko rehetra izay efa nomaniny sy isariana anao. Tsara ihany ny ampahafantarako anao ny hoe satana nge dia fahavalo efa resy, kanefa amin'ny fanatonany antsika raha tsy feno ny fanahy masina isika dia ho babony anie ary ho azony tokoa raha toa ka tsy miambina. Mila mahafantatra ny stratejian'ny devoly sika ry havana isan'andro ka mila fiambenana sika isan'andro satria mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany anie izy. Ary iza moa no tiany harapaka voalohany? Efa nambarako anao teo fa ny kristianina. Fantany fa ho any an-danitra ny kristianina izay tena manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy. Dia iny ny manahirana ny satana nge? Alainy fanahy mba hiroboka amin'izany. Ary tsy zavatra hoe ho sarotra fa io mampalemy anao io mihitsy. Io ange ny tena hanjonoany anao Jereo anie Jesosy Kristy ilay avy ny tokam-bavaka, ilay avy ny resaka tamin'Andriamanitra nandritry ny 40 andro sy 40 alina. Fa fantatra satana avy hatrany ny mampalemy an'io Jesosy Kristy io dia ny nofony ilay tsy nihinan-kanina nandritry ny 40 andro sy 40 alina. Dia tany amin'ny nofony Jesosy ange, tany ange ny eritreritry satana hoe hanafihany an Jesosy. Ary ny tenenany hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, ovay ho tonga mofo ity vato ity. Na tsy miteny azy isika dia hitany devoly izay mampalemy antsika. Fantany ianao hoe tsy ampy tenin'Andriamanitra, tsy ampy famakiana baiboly, dia arak'izay no anjonony ianao. Langolangony amin'ny teny malefaka ianao, ampatsahiviny ianao avokoa io teny rehetra fanaondrazana rehetra izay
tokony hanompoana ny maty. Teneniny ianao avokoa ny oabolana rehetra izay hita izao ny sasany fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia baby tokoa ianao. Milaza ny hoe tena marina izany. Mampalahelo ry havana amin'izao fotoana izao dia be dia be ny boky maro isan-karazany izay milaza ny toromarika sy ny taridalana ho amin'ny fandresena izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ampitandremako antsika izany ry havana fa fataro tsara ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy izay boky rehetra milaza fandresena no andeha ho vakiana dia iny no arahana. Ary misy ara tena efa manara ny Baiboly ary tsy mamaky Baiboly intsony fa izany boky izany no vakiana isan'andro satria hoe ao no misy ny développement personnel. Mba namaky ary havana indray mandeha dia izao ny voalaza teo hoe vao mifoha ianao dia izao no ataonao, dia miteny an'izao ianao ary ho tanteraka aminao izany mandra-paharivin'ny andro nakomboko ohatrany tsy teo. Fantatsika loatra fa ny devoly dia tsy manana raharaha fa tsy ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra, ary ataony tena mamabo ny fonao raha toa ianao tsy ampy tenin'Andriamanitra ny teny izay ambarany. Fantatrao moa fa ny Kolosiana 1:20 dia tena manome baiko antsika mihitsy fa aoka ho Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Fa raha vao maraina ny andro ka Kristy no iarahantsika miombona, Kristy ilay nanana ny fandresena, nandresy ny hery rehetra, dia mpandresy anie antsika mandritra ny tontolon'andro. Ny heriny aneny mambomba antsika mandritra ny tontolon'andro. Andriamanitra ange miteny amintsika isan'andro indro momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Miteny amintsika izy fa andrahoanao anao ny andro ary andreafo anao aho ny alina. Mandroso eo anoloanao aho izy Andriamanitra ary andravona ny mikitaotaona rehetra ka ny fiadiana voaforona rehetra izay amelezana anao dia tsy misy ho ambinina. Tsy mba hitanao hoe mampahery ve, mampavitrika anatanterahana ny tontolon'andro ve izany tenin'Andriamanitra izany? Fa boky hafa izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misy fambomban'Andriamanitra. Izany ange no mahaliana ny maro amin'izao fotoana izao mivoaka ny mitambanjotra tserasera maro isan-karazany izany, ary dia maro tokoa ny babo mijoro vavolombelona fa tena marina tokoa izany. Fa ny devoly ange mahay mampety zavatra toy izany ary vetivety izany fa tsy ahitanao fiadanany. Dinio anie ny fiainan'ny olona izay manao an'izany fa misy aringotra mandrakariva, tsisy fiadanana mandrakariva. Izany ange ilay fanangolen'ny devoly. Fantatry ny devoly ny manahirana ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao fa eo amin'ny lafiny ara-bola, ary samy mikatsakatsaka an'io avokoa ny olona rehetra. Ka raha voaliana amin'ilay boky ianao dia ho tamana tokoa moa izany ary anatanteraka ny baiko rehetra izay voalazao. Ry havako, angamo Andriamanitra tsy mariny amin'ny filazany fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ho anampy ho anareo ny zavatra rehetra arak'izay voarakitra any amin'ny Matteo 7:7. Mampandainga an'Andriamanitra ianao raha toa ka tsy mino an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza any amin'ny Luka 1:7 fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra, ary tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ambarako anao ny tombontsoa amin'ny famakiana ny Baiboly. Misy aminareo izay milaza ny hoe mba eto ambavaka mba hitombo finoana tsara ao amin'Andriamanitra, mba tena hitoetra tsara ao amin'Andriamanitra. Fa raha manana fahazotoana ianao amin'ny famakiana Baiboly dia ho hitanao ao ny herin'Andriamanitra ary mampahery anao ihany koa. Tsy misy olona natao hoe iranony ry kosa dia efa natokana natao ahery mihitsy amin'ny resaka ara-pinoana. Ny olona rehetra izay mitonona anaranao kristianina, izay manana an' Jesosy Kristy dia natao mahery avokoa raha manaika handray an'Andriamanitra mahery ary hiaina sy hampiasa izany herin'Andriamanitra izany amin'ny fahasahiana. Ny Baiboly anie
dia milaza ny asan'Andriamanitra ray manontolo hoe ary mahavariana mahatalanjona ny asan'Andriamanitra. Andeha nge tsy hijery isika afa-tsy ny izay nitondrany ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely anie olombelona tahaka azy tahaka anao ihany koa e. Fa rehefa manaraka ny baikon'Andriamanitra dia tafavoaka eo anatin'ny ady sarotra. Ary rehefa tsy manaraka ny baikon'Andriamanitra dia rendrika indray aloha mivenjivenjy amampolo taona maro na dia lalana tokony ho vita aman'andro ny fotsiny ihany aza. Ary dia tahaka izany ny fiainantsika mpino kristianina ry havana. Ety an-tany mpiazakazany anie isika izao e. Ety an-tany nady anie isika izao e. Ary tsy maintsy mitolona eo anatrehan'ny ady rehetra izay atrehana satria isan'andro dia ady mandrakariva ny fiainana. Tsaroako ilay namako anankiray izay nilazany hoe aza miteny an'izany hoe misy ady izany fa ohatran'ny zavatra tena mafy be izany no atrehana. Ka izany indrindra re efa voalazan'ny soratra masina nefa andro mahoro izao andro izay iainantsika izao e. Ka angah moa izany moramora ady mihitsy ny fiainana ety amin'izao tontolo izao. Angah ianao raha tsy manana hery hanoerana an'ireny ho mpandresy ho tafita, fa mila manana hery isika, mila manana finoana isika hanoerana an'izany rehetra izany ary mila feno vavaka isika. Izay ny fitolomana izay ataontsika handresena izany. Ary amin'ny alalan'ny baikon'Andriamanitra no ahafahantsika manana hery. Ny baikon'Andriamanitra fakeo ny Baiboly. Ao ihany ary tsy miala amin'ny ao. Mieno tenin'Andriamanitra ianao isan'andro araka izay azonao atao. Aza malaina re na miteny ianao hoe tsy manana fotoana fa tery loatra, fa rehefa akombinao anie ny vavan'Andriamanitra tsy manana taridalana ianao, hoentinao isan'andro dia ho maizina ny lalanao, ho tafitohina ianao, ho sorena ianao, miakizitina mandrakariva ianao, dia tonga avokoa ny aretina rehetra satria tsy manana n'ilay mazava izay tokony hitarika ny lalanao. Efa voalaza ny Salamo 8:100 ry havana, ny 5:5. Fa ny tenin'Andriamanitra nge dia fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika e. Ary raha tsy mandrehitra an'izany isan'andro isika, izay midika hoe ary raha tsy mamaky Baiboly isan'andro isika dia ny tenin'Andriamanitra izany, dia tahaka ny mivoaka ny trano mandeha anatin'ny aizina ianao. Dia raparapa ho ahy ianao. Izany no mampatonga ny olona maro miampanapana ety sy eroa, mierikerika ety sy eroa, mitady vahaolana ety sy eroa satria maizina ny lalany. Ry havako, anatin'ny vanim-potoana ny karemy isika amin'izao fotoana izao. Andao andiny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Manahoana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra? Sao dia malaina ny fifankazarana amin'Andriamanitra ka izany no tsy mba hitam-pihetanana, tsy ahitana fandresena. Fa ny tenin'Andriamanitra nge dia milaza indrindra Joba 2:2 fa mifankazara mitsitohy ianao dia hiadana, fa izany mahatonga avy soa aminao. Andao andiny tena fa sao dia efa angolen'ny devoly ka tsy mahaherika intsony amin'izany hoe andeha hamaky tenin'Andriamanitra, andeha hamboly firaisana tanteraka amin'Andriamanitra. Maka fotoana mihitsy andiniana ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mangatany fanahy masina mba ho isan'izay anolo-tsainanao amin'ny tokony hibebahanao, satria ny fanahy masina dia mampahatsiaro ny fahotana rehetra izay vita mba hafahana mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Dinio ary aloha ny tenanao e, avy eo mibebaka dia manavao indray ny fanoloran-tena ao an'Andriamanitra. Ho azy irery ihany anie ny voninahitra iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra fa tsy avelanao ho rembiny izao tontolo izao, tsy avelanao ho rembiny devoly, na dia mandehandeha mierina tahaka ny liona mitady izay harapany azy izy dia tsy mbola navelanao voarapaka izahay. Mbola toroanao lalana mandrakariva ny amin'izay tokony ataonay, ary misaotranao ny amin'ny vanim-potoana ny karemy izay tena ahafahanay mandiny tena tokoa eo anatrehanao, ahafahanay mibebaka, ahafahanay miverina aminao, ahafahanay mitodi-doha eo aminao satria
tsy misy ny fiadanana raha tsy eo aminao izay tompo ny fiadanana irery ihany. Tsy misy ny fandresena raha tsy eo aminao Jesosy Kristy eo izay efa nandresy ny hery rehetra. Misaotra indrindra fa te-anio ny fahatsaranao aminay tsirairay avy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia samiry havana mahery avokoa ary miaraha mandrakariva amin'ilay mahery anananao hery anohitra n'izao tontolo izao sy ny faharatsiana rehetra izay ao anaty tokantranonao ao e. Omeko anao ny larana finday raha misy izay ilainao azy dia 034 11 293 24. Velome! noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.